Miarabantsika amin'ny anaran'ny tompo ry havana. Manambahiny isika anio dia ny mpitandrina Andrea Manampisoa Gideona Hermanina izay mitondra ny fitandremana FJKM Ivoandro Finoana. Faly miarabanao izay pasteur tonga mitondra ny tenin'Andriamanitra anay anio ary manonona ny fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankonanao. Dia mahefa be amin'ny asan'ny tompo an-tsany amin'ny anaran'ny tompo. Ho an'ny izay malala an'Andriamanitra sady voantso no masina. Ho aminareo anie ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Anio alatsinainy 30 Mars 2024. Andro voalohany amin'ny herinandro masina hibanjinana ny loha hevitra hoe aoka ho mpamindra fo ianareo ho tahaka an'irainareo mpamindra fo. Amen. Ny fotoana izao dia ifandrombonan'ny SLK, STKZO, VFL ary ny SVM. Andehantsika ry havana hidera sy hanome voninahitra ny tompo hamaky ny Salamo 3:1. Andininy 9 ka hatramin'ny 12. Amin'ny anaran'ny tompo. Mamindra fo sy miandra Jehova, maro-po sady be famindram-po, tsy mandahateny manan-kariva izy, mitahiry fahatezerana mandrakizay, tsy mba manao antsika araka ny fahotantsika izy, na mamaly antsika araka ny helontsika, fa tahaka ny avo lanitra ambonin'ny tany no aben'ny famindram-pony amin'izay matahotra azy. Amen. Hira 7:20. Iary vavaka isika. Isaoranay ianao ry Andriamanitra be fitiavana sy be famindram-po noho ny fitantananao anay ka nahatongavanay eto amin'izao tebolo masina izao
hiasika sy anatanteraka izao fiara-mivavaka izao amin'ity andro voalohany hiatrehana ny herinandro masina ity. Manatsika eto ianao ry Tompo, satria ianao fa niteny raha misy 2 na 3 mivory amin'ny anarako dia eo afovoany aho. Koa tahio izao fotoana izao, ny fanahy masina ny omba sy asa ary ampahereto. Mangataka izahay ry Tompo mba ho avelanao ny elokay sy izay fahadsoanay. Noho ny amin'ny Jesosy Kristy dia oka izay adio ary ho afaka amin'izany tsy fahatanterahana izany teo anatsihanao. Hanavoazanay ny fanoloran-tena aminao ry Tompo. Izany no vavaka sandratray amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Sao dia tonga eo amin'ny fotoana 10 minitra ho an'ny ankizy sy ny tanora isika. Asaina ampitiavana ry anareo nitsankana hanao ny hira 770 sy 773. Ivavaka isika. Miano anay ry Jesosy Tompo amin'izao vavaka ataonay izao dia niangatanay aminao mba hampianatra anay ny fanahy masina amin'ny alalan'ny teninao. Dia feo ny fonay Tompo mba ho tanolona ka niriny ny teninao hitoeranay ny fahendrena sy ny fahamasinanao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Filazany tsara araka ny Lioka toko 4 ny 5:30 loha hevitra raha teo izay misoratra eo amin'ny fandaharana no akatsika 4 ho anareo amin'ity anio ity. Hovakiako izany amin'ny anaran'ny Tompo hoe aoka ho mpamindra fo ianareo mba ho tahaka ny rainareo mpamindra fo. Averika indray mandeha, aoka ho mpamindra fo ianareo mba ho tahaka ny rainareo mpamindra fo. Teo amin'ny toerana anankiray dia nisy lehilahy anankiray manan-dehibe mpanefoefo eo anivon'ny fiarahamonina. Ary dia ny tanàna misy azy dia misy fefy ary misy karazana saha anankiray misy voankazo maro samihafa maro isan-karazany izay maniry eo amin'izany saha amin'ity tanànan'ity lehilahy mpanankarena ity izany. Dia ny mpiray tanàna moa misy ny karazana fiarahamonina izay somary sahirakirana. Nity raim-pianakaviana anankiray izay miara-monina amin'ity lehilahy mpanankarena. Mananjanaka ity rangahy ity izay sahirakirana ara-pivelomana. Dia mba faniriny ny zanak'ity rangahy ity, zary dada mba te hihinana an'ilay voankazo tsara be ao amin'ny dada manana fa tena te hihinana be ahako. Kanefa zao ilay rangahy dia tsy samy manatona, ilay dadan'ilay zaza tsy samy manatona an'ilay rangahy mpanankarena ilay atao hoe dada manana, fa matahotra izy hoe angataka voankazo andreo tsy mahazo. Inona ny nataony? Nikaron-kevitra izy, nanao izay hidirany tao amin'ilay tanàna misy an'ilay saha, ary dia naka an'ilay voankazo izay tsy fahita eny an-tsena. Ary dia kinanjo tamin'izay fotoan'izay misy alika ao anaty tanàna, trahatra ilay rangahy ilay dadan'ilay zaza. Dia avy hatrany dia niantso ny tompontrano ilay mpiambina. Dia tonga teo ilay zanak'ilay lehilahy mpanankarena sy ilay rangahy mpanankarena. Avy hatrany ilay zanak'ilay rangahy dia nitabataba sady tezitra mafy. Io ry dada, tonga dia gadrao io fa tena tsy mety mihitsy fa mangalatra amin'ny andro atandro be izao sady tsy mba mangataka ny tsimera.
akory anefa ny zavatra nahavariana fa ity rangam-panakarena ty rehefa nahita n'le ray-mpianakaviana tsy avetrany de nanameloka fa nanontany fa maninona ka ianao manao an'izao, maninona ianao mangalatry de ho ilay lehilahy le rangahy dadan'le zaza hoe ka ny zanako ane tena te hinana mafy voankazo ary io dia nahita eny an-tsena aza de lafo vidy zay tsy afaka mividy tia hinana mafy an'io izy nefa matahotra angataka aminareo de zao no mba ny hevitra hitako de hoy ilay rangahy eny ary andana akao zay sahaza azy ty ray-mpianakaviany ty mantsy an'le mpiasa trano teo gaga le zananylahy akao izy fa mba te hinana ny zanany de mba ho azy sy ny zay sisa rehetra koa ao tranony ao de rehefa izay ndray de zao nataon'le lehilahy-mpanan-karena hoe inona koa mbola tsy ampy aminao eo amin'ny fiainanao za zao tompoko tena tsy manam-bola mihitsy fa za anie zao very asy no ro ampampiasako afa voatorotoroka fa nangalatra nefa tsy nataoko de onena azy ity rangam-panan-karena ary rehefa avy eo de zao nataony hoe andrao ary fa omeko asa ianao fa fanampony zany omeko sakafo ianao afaka ampiasainareo aloha mandritra ny herinandro fa amin'ny farany herinandro ianao tonga de omeko ny karama zay sahazanao zany ry avako ny tantara n'ilay lehilahy zay manan-katao teo anivon'ny fiarahamonina ary zany koa no ampianarin'ny tompo atsika amin'ny alalan'izao soratra masina zao hoe aoka ho mpamindra fo ianareo mba ho tahaka andrainareo mpamindra fo mihoatra lavitra noho ny toetran'io rangam-panan-karena io ny toetran'ny tompo rakizy sy tanora manana fangorahana mandrakariva mity ny hafa manao asa soa amin'ny hafa ary zany no iantson'ny tompo anao amin'ity an'io ty hoe mba ho zaza sy tanora endry manana famindram-po tahaka ny an'ny tompo afaka mity ny olona rehetra tsy hakanavaka dia fanahy masina ny hitahiry zany eo am-pontsika aventsika indray mandeha hoe le teny hoe lioka toko fa enina andininy fa enina ambitelopolo aoka ho mpamindra fo ianareo mba ho tahaka ndrainareo mpamindra fo an'Andriamanitra irery ny voninahitra vavaka isika misaotra tompony ny amin'ny teny zay nomenao ny ankizy sy tanora ianao ny fanahy masina nome fo endry mba hahafahany manana famindram-potoanao mity ny hafa amin'ny anaran'i Jesosy amen. Iaraka hivavaka isika velom-pisaorana anao izahay rehetra ny tsara indrindra raha mbola afaka hamaky sy ny teninao indray ianao tokoa ilay mpamindra fo ka tsy mitsahatra ny miteny aminay amin'ny alalan'ny soratra masina ny sitrakao izay mbola hahafahanay koa mandinika ny tenanay koa ataio ary ny mpamaky ny teny mba tsy hisy ho latsaka izay ho vakiny ary ianao mihitsy no anendry ny lehilan'ny mpitondra ny afatrao izay efa voafidinao ampita mazava sy marina izay tianao ambara aminay indray androany ka ho tanolonaka ny riny filazantsaranao tokoa anie izahay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Iaraka mamaky sy iain'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha bokin'ny Salamo fa 7:30 ny andiny 4 ka hatramin'ny 5. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Jehovah, ampahafantaro ny farako aho sy izay ohatry ny androko. Aoka ho fantatro fa olon-kandalo aho. Indro efa nataona votovoam-pelantanana ny androko
ary ny fiainako toy ny tsinontsinona eo anatrehanao. Zava-poana ihany tokoa ny olon-drehetra na dia matanjaka azy. Aloka tokoa ny fandehandehanan'ny olona, zava-poana tokoa no hitabatabany. Miararena izy nefa tsy fantany izay ho tompon'izany. Ary ankehitriny, inona no andrasako tompo? Ianao no antenaiko. Manafaha ahy amin'ny fahadisoako rehetra, aza manao ahy ho fanakoran'ny adala. Ho toizantsika famakiana soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araky ny Lioka toko 9 andiny 2:30 ka hatramin'ny andiny 4:30. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Fa raha izay tianareo ihany no tianareo, inona moa ny soa tokony ho azonareo? Fa na dia ny mpanota koa aza mba tia izay tia azy. Ary raha izay manisy soa anareo ihany no asianareo soa, inona moa ny soa tokony ho azonareo? Fa na dia ny mpanota aza mba manao izany ihany. Ary raha mampisambotra izay antenainareo fa mbola notrana ianareo, inona moa ny soa tokony ho azonareo? Fa na dia ny mpanota aza mba mampisambotra ny mpanota. Andraisan'ny toraka izany indray. Fa tiavy ny fahavalonareo ary manova soa dia mampisambotra ka aza kiva na amin'inona na amin'inona dia ho lehibe ny valim-potianareo ary ho zanaky ny avo indrindra ianareo. Fa izy mora fanahy amin'izay tsy misaotra sy ny ratsy fanahy. Aoka ho mpamindra fo ianareo mba ho taka ny rainareo mpamindra fo. Ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Koritianina voalohany toko voalohany andiny 2:20 ka hatramin'ny 1:30. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Fa hevery ny fiantsonanareo ry rahalahy, fa tsy firy ny olo-kendry araky ny nofo, tsy firy ny olo-mahery, tsy firy ny avorazana, fa ny adala amin'izao tontolo izao no nofidian'Andriamanitra hampamenatra ny endry, ary ny malemin'izao tontolo izao no nofidian'Andriamanitra hampamenatra ny mahery, ary ny ivarazana amin'izao tontolo izao sy izay fanevateva no nofidian'Andriamanitra dia ny atao tsy misy azy mba hahafoana ny misy, mba tsy hisy nofo ahazo mirehare eo anatrehan'Andriamanitra. Fa avy aminy no nanaovana anareo ao amin'ny Kristy Jesosy, izay nataon'Andriamanitra fahendrena sy fahamarinana sy fahamasinana ary fanafotana ho antsika, mba ho araky ny voasoratra hoe: izay mirehareha aoka Jehova no reharehany. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Havana malala ao amin'ny Tompo, ho aminareo izay olona voantso malala ao amin'Andriamanitra ray sy voatahiry amin'i Jesosy Kristy, ho ampitomboina ho anareo ny famindram-po sy fiadanana ary ny fitiavana. Amen. Mipetraka ny mpianakavin'ny finoana. Ao anatin'ny fotoanany herinandro masina isika ry havana, ao anatin'izany ty andro alatsinainy ty, amin'izao alatsinainy masina izao
ny soratra masina zay toriteny fampianarana amin'ny tean'itya dia arak'izay fanenona sy vakina teo ihany amin'ny anaran'i jesosy manao hoe aoka ho mpamindra fo ianareo mba ho tahaka ny rainareo mpamindra fo. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Liko eto no manoratra ry havana dia zavatra voarindra tsara izy raha teo olona manana fahalalana ary ny farafakeliny amin'izany dia mpitsabo. Voarindra ny tsara mihitsy nyzany hoe aoka ho mpamindra fo ianareo mba ho tahaka ny rainareo mpamindra fo. Amin'ny dika teny imbonana izy ry havana dia izao ny tenenany azy hoe tsara fo lay rainareo noho izany aoka ianareo tsara fo tahaka azy ihany koa. Amin'ny dika teny imbonana izy zany le rainy mandeha aloha izay vao manaraka ny zanaka. Izany hoe ilay toepon'Andriamanitra no mandeha meloka asaina tahafintsika zanak'olombelona ry havana malala ao amin'ny tompo. Amin'ny teny malagasy dia raha miresaka n'izany mpamindra fo zany, voaresaka moa io hoe mpamindra fo famindram-po sy ny sisy io dia misy teny anankiroa hoe mpamindra zany hoe manao, manatanteraka, mampiatra, misy asa ao zany, sy ny teny hoe fo izay manondro ny toetra anaty, fitiavana, fangorahana, alahelo sy ny sisa. Ko amin'izany ry havana dia lay olombelona izay manana tao ka mampiseho famindram-po dia manatanteraka izany amin'ny alalan'ny fanaovana soa amin'ny hafa. Raha lazainy amin'ny teny mahitsitsy zany dia zao hoe misy fitiavana eo, misy fangorahana vokatry ny fo eo, ary misy hetsika tao vokatr'izay, misy fanomezana, fizarana, fahafoizana, arak'izay fanambara tamin'ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora teo na ny 10 minitra ny sekolalady. Fitiavana, fangorahana vokatry ny fo ary fahafoizana. Fa raha iresaka ny ato amin'ny baiboly tsika ry havana, amin'ny testamenta taloha dia miresaka famindram-po ihany koa, mpamindra fo. Any amin'ny testamenta vaovao koa dia miresaka, misy voambolana vitsivitsy fa reto telo reto no hotsongaitsika. Ao amin'ny testamenta taloha raha miresaka hoe famindram-po zany dia izay zavatra asongadiny ao dia ilay famindram-po lalina. Raha miresaka ny famindram-po io ry havana dia tsaroko ny fitenin'ny professeur anankiray zay. Misy professeur zay mety misy efa nahita azy tsika na tsia, professeur Ramaro Sataline. Izy moa zany mbola velona izy amin'izao izy zany no anisan'ny malagasy zay voatsonga maneran-tany hianatra ao amin'ny sekoly rabinika tao Jerosalema, ary tombony mbola hoe vehivavy. Dia rehefa miteny an'io hoe famindram-po io izy, dia izao no teneny tsy malaza azy mihitsy zany famindram-po zany, fony izay tany amin'ny toeram-panomanana zany, ka toa ve resaidin'Andriamanitra. Fa inona moa ny hevitra anambarany azy ao amin'ny testamenta taloha ry havana dia izao resaka fitiavana, ilay fitiavana mahatoky, miresaka famindram-po, famindram-po maharitra, fitaketra-po tsy mivadika, tsy hoe fihetsem-po fotsiny fa fitiavana miorina amin'ny fanekena sy fahatokisana. Zany hoe tsy miovana dia miova aza ny toe-javatra izay mifandray amin'ny fahamarinana sy ny fahatokisana. Ohatra eo amin'ny mpivady ohatra,
dia misy an'le fanekeny iny hoe tianao aho ary tsy ala aminao mihitsy. Ka mety misy fotoana le vehivavy miova rehefa mivadibadiky ny taona, fa ilay fitiavana zany a eo foana ihany, fitiavana tsy miova ary zava-dehibe zany. Famindram-po lalina ihany koa, maneho fihetseham-po, maneho fiombonam-po, maneho firaisam-po, miara-mizaka ny toe-javatra misy, ary tsy hoe atao vavany fotsiny fa misy asa aterak'izay ary asa tsara sy mahasoa ny hafa. Raha ny amin'ny testamenta vaovao indray, misy voambolana 2 farafahakeliny ilazany azy fa reo ihany angamba no teneny koa. Miteny izy hoe oktirmon, oiktirmon amin'ny teny grika moa zany, dia miresaka indray hoe le mpamindra fo ange dia tena feno fiantrana avy ao anaty fo mihitsiny zany, dia mbola misy fangorahana ihany koa avy ao am-po, ary taitra tohana endratra rehefa mahita endrim-pijaliana. Ohatra, miantra anao aho, mangoraka anao aho satria mijaly ianao. Lay oiktirio monina zany dia tena lay fihetseham-po mihitsy nasongadiny bebe kokoa. Zany hoe eo ihany koa ny fitiavana. Raha tsy manam-pitiavana ianao a, tsy afaka hitsetra ny hafa, ary mily fiombonam-piainana ao anatin'izay, kanefa koa misy asa tanteraka. Misy voambolana anankiray koa ilazany azy eto hoe eleemon, na hoe famindram-po aseho amin'ny asa. Ny mahasamihafa azy kely amin'le oktirmon zany dia zao, le fihetseham-po aloha mandeha, mahita ny toe-javatra misy, zay vao mandeha le asa. Fa ty le anankiray ty indray a, eo amin'ny asa izy no misy fihetseham-po, mangoraka aterak'izay dia mitovy ihany moa, misy fifanampianao, misy fahafoizanao, misy fitiavanao, misy fifamelan-keloka ary ao. Ohatra hoe jaly ianao fa anampy anao aho, anampy anao aho, anala ny fijalianao. Famindram-po eto aseho amin'ny asa, fanampiana, arak'izay fanambarako teo ry havana, fitiavana, famelan-keloka, fihetsika ivelany. Tena misy asa mihitsy zany, zay a tanterahana. Raha miverina amin'ity andalan-tsoratra masiny ity tsika ry havana, ty filazantsaran'i Jesosy Kristy araka ny lioka ity a, dia ilay voambolana hoe oktirmon no iresahana azy eo. Kanefa io voambolana io dia mampitohy amin'ireo voambolana hafa izay misy ifandraisany. Ny ifandraisan'izy ireo ry havana dia tsotra ihany, ary tsy tokony hisaraka sy mifameno ary mifangy, dia ilay fitiavana tsy miova. Misy fiantrana, fihetseham-po lalina, fangorahana, fijerena ny hafa. Ka misy asa aterak'izay, fanahany fahafoizana, atao amin'ny fitiavana, atao amin'ny fanetretena, sy ny sisa sy ny sisa. Ry havana, fitiavana mahatoky sy tsy mivadika, miteraka fo miantra rehefa mahita ny mijaly, na ny manodidina, na ny toe-javatra misy, ka manampy hanala azy amin'izany sy manitsy azy raha miborika hiverina amin'ny lala marina. Ohatra,
ny ray a ho antsika zay efa ray aman-dreny niteraka ny ray a tia ny zanany ka na diso io zanany io na marina dia tia ny foana ary tsy miova foana na sanatria le zanaka tsy milamireny ary azafady amin'le voambolana le somary taratara fivoaran'ny sainy farofirofo lava kely madiditra kely reny ary vao mainka tena tiana ary voajanahary za toetra n'Andriamanitra zany izay tahafintsika lay ray tia ny zanany ninona toe-javatra amin'ny trango eo na diso azy izy dia malahelo izy dia miantra azy izy dia manampy azy izy manitsy azy izy tsaroantsika ry havana mampatsiahy fotsiny a ny tantaran'ilay zana kadala iny koa moa mbola tantara afako hoe mbola eo koa le zokon'le zana kadala fa ny zava-dehibe dia zao na le zokony izay adalan'olo le adala na le zandrony izay adalan'ny vaofo dia samy tiany le ray a tsy niova ny fitiavany azy tena zava-dehibe zany ry havana malala raha lazaina tsotra dia hoe fitiavana sy fiombonana tsy miova ka ao anaty fangorahana ampolalina izay miteraka fahavoizana mifameno ireo ary izay ny maha olombelona reo toetra ireo koa ry havana dia toetra izay efa toetra n'Andriamanitra fahaizian'Andriamanitra ampahany amin'ny toetra n'Andriamanitra izay tokony iainantsika tarafintsika ary tovozitsika ao amin'i Jesosy Kristy raha miresaka zany fitiavany zany ilay Andriamanitra mihitsy angeny fitiavany izay ty dia mahafoy ny tsara indrindra koa nefa nomeny asa zany tsy mametsy fohifohy izy tsara indrindra ny mamy tsara ve mihoatra ny aina tsara ve mihoatra ny zanaka lahy-tokana na fohy zany toetra n'Andriamanitra ry havana ny fitiavana toetra n'Andriamanitra ry havana ny fiombonana Andriamanitra tia fiombonana toetra n'Andriamanitra koa ny fangorahana ampolalina ny ainan'i Jesosy Kristy mamakivaky ny lalany azy fijaliantsika amin'ity herinandro masiny ity ao anatin'izany ty alatsinainy ity dia ho hitantsika iainantsika mampatsiahivina antsika amin'ny alalan'ireo mpamelabelatra amin'ny alalan'ireo soratra masin'ireo ny fihetsepon'i Jesosy na dia voatao anatin'ny inona moa ilay nankalazaina omaly ny aladiny sapandrofi efa naneho fihetseponge Jesosy nijery any Jerosalema izy dia ho rafy ty tanàny ty manana fihetsepolaliny Jesosy ary vokatra ny fihetsepony zany no nahatonga azy hanandratra hanondritra hamonjy izy raha teo izy Jehovah no mpamonjy toetran' Jesosy koa zany ry havana sady fahaizian' Jesosy ary tsika mpanaradian' Jesosy amin'ny maha kristianina dia fitaratra izy modely izy ao amin'i Jesosy manovo tiantsika izy mpamindra fo izy nahafo ny aina izy ahoana ny ampiarantsika an'izany sy lesonao atsika dia mba manana koa re fo miantry mba be fiantrana mahay zareo mifamela heloko ampionjy sahirana asa dia masika loatra na tia manasa azy indraindray mantsy rehefa amin'ny andraikitra dia tratran'izay ianao zany tsy mahazo mampiseho fihetsem-po avahana tsara nefa ny atao hoe méchant sérieux rigoureux ravana malala ao amin'ny tompo sika izay miaina eto dia tsika ary andiny tena ampatsehivy ny soratra masina hanamafy ny fifandraisana amin'Andriamanitra
ny amin'ny fitiavany izay efa nomeny antsika ilay tsy miova, ilay fangorahany folalina ho atsika, satria na dia mpanota ary sika na dia kahakana azy vovotany azy itsika no fofony ny fofinaina mahavelona nataony ho isan'ny zanany ary izy no antoka ahampandova-tsika sy isitrahantsika ny mandrak'izay. Zava-dehibe zany ry havana malala amin'ny tompo. Ary vokatr'izay dia ny asa, ny fanahany fahafoizana. Tanterao ny fanomponao amin'ny sehatra izay misy, amin'ny andraikitra izay tandrify, amin'ny zara fanompona ny antsony, ny fidiny na ny rahany, kanefa mbola anadinany. Dia ahoana ny pratika an'izany? Tsotra. Zarao fitiavana ny hafa ilay fitiavan'i Jesosy dia mba ataovy amin'ny feno fihetseham-po lalina. Tsika malagasy mantsy ry havana dia zao raha fihetseham-po io zany tsika dia haitsika io na amin'ny fomba fiatsaram-belona. Andray, mahafinaritra, nitsao. Iny aloha zany tsy dia mila ampianarina antsika malagasy. Tsisy an'izany moa aty amintsika Tesotro izao filohan'ny FJKM izany. Fa tsy ampy iny, fa mila asa tsara aterak'izay ry havana malala ao amin'ny tompo. Ary matoy ianao maneho fihetseham-po dia misy fitiavanao zany, tsy fiatsaram-belona, tsy endrika ivelany, tsy fahalalam-pomba fotsiny, tsy raviravina tetina, fa nitovozana tao amin'i Jesosy Kristy. Zava-dehibe zany ry havana malala ao amin'ny tompo. Tao mba mpiaritsika eto zany dia mba teneno ny akaikinao hoe tianao Jesosy, dia asio fihetseham-po lalina tsara mihitsy rehefa miteny azy. Teneno ny akaikinao ataovy anaty fihetseham-po lalina mihitsy. Zava-dehibe zany ry havana malala ao amin'ny tompo. Fa zao koa teneno koa ny akaikinao hoe andehantsika hanohy ny asan'i Jesosy, asa tsara. Teneno ny akaikinao ny atao hoe asa tsara dia amin'ny abetsany quantité, amin'ny atsarany qualité, amin'ny fomba nanamboarana azy côté organisationnel sy ny sisa sy ny sisa. Satria maninona ilay Andriamanitra izay vavahantsika dia Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara, toetra n'Andriamanitra koa zany. Ry havana malala ao amin'ny tompo, amarana izao toriteny izao isika. Manafatrafatra ary Jesosy hoe ahoana ozy izy? Aoka ho mpamindra fo ianareo mba ho tahaka ny rainareo mpamindra fo. Ataovy anatin'ny fitiavany zany. Asehoy ny fihetseham-ponao lalina. Indraindray koa mantsy tsika kristianina hoe satria kristianina dia tsy mahazo mampiseho fihetseham-po, tsy mahazo mitomany, tsy mahazo mimeme, ambamboarina ny fandesa. Tsy Jesosy ary nisy fotoana nitomany, misy fotoana faly, misy fotoana tezitra, ary mila voaka koa ilay fihetseham-po. Asehoy ny fihetseham-po amin'ny mpiara-belona. Fa indrindrandrindra tohizo ny asan'Andriamanitra. Ho an'izay manatsofina aoka izy haino izay ambara ny fanahy amin'ny fiangonana. Amen. Ivavaka isika. Endre tokoa Tompo ny alalin'ny fitiavanao anay, ny famoramponao ho anay izay na dia maditra mandrakariva aza ao amin'ny mahatsinitsinina anay, eo indrindra eneo maneo fitiavana anay, miteny aminay hoe zanako ianao, izaho no noteraka anao. Misaotra Tompo fa ianao tokoa no modely ny fihetseham-po
ny fitiavana ny famondram-po. Ianao ilay nafo ny ainao manontolo anavotana anay mba tsy ho voaheloka amin'ny alalany ota sy ny fanao ratsy rehetra, mba azo amarinina izahay noho ny aminao Jesoa eo anatrehan'ny avo indrindra. Misaotra ny amin'ny fitiavanao Tompo. Ianao dia nankoraka anay izay efa rava simba ny ota, kanefa nieritratra amin'ny fahafatesana ianao mba hisandratanay, iarahanay manambonina hatraminao amin'ny fiainana mandrakizay. Misaotra Tompo fa nomenao ny teny fampaherezany zahay. Tsy efanay zany Tompo raha tsy ny fanainao masina no amina isanandro. Anananay toe-po feno fankorana, famondram-po, ka hanana fihetsem-po toanao Jesoa. Mitia tsy misy fepetra, mitia mahafony zavatra rehetra. Na io ary Tompo ny fiainanay andavanandro. Apetraka eo tananao ny momba anay sy ny ankonanay manontolo. Dia feo ny fonay mba ahay androso mandrakariva amin'ny fitiavana. Azo ty famela heloka, azo ty fampandroso. Indrindra ao anatin'izao fotoana ny herinandro masina izao, mba hanana fiova amin'ny mpiainanao aminao zay Jesoa, ka ny lasa anjaro vaovao ao aminao. Ankehitriny ary sitraka iny mametraka feno ny fiainanay eo an-tananao. Zay rehetra mahasoa anay Tompo, tanterao araka ny alehibe indrindra fonao. Ho fiombonanay dia akambanay zany amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, mba masinina neny anaranao, ho tonga neny fanjakanao, atao aneny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny eny an-danitra. Meo anay ny izay sahaza ao anay, ary mamelana elokay tahaka namelanay izay meloka taminay, aza mitondra anay ho amin'ny fakapanay, manafahanay miratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Ny olona voavela heloka ary havana dia sa manambara ny finoana. Koa andeha hiara isangana isika hanonona ny fanekem-pinoana laharana faharoa. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: isika minan'Andriamanitra iray izay tsy topa no lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra nanitana antsika, ary Jesosy Kristy tompo iray, zanaka lahy-tompon'Andriamanitra, nateraky miray ny talohan'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra toa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra. Izy no nahariany izao tontolo izao noho ny amintsika olombelona sady famonjenantsika, dia nidina fiandrantitra izy ary nataony fanamasina nofo hampaminariny fijiny, dia tonga olona izy, ombonina tamin'ny hazo fijaliana ho fanavotanantsika tamin'ny nanapahany Ponto izy. Marina izy ka nalefina, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo arak'izay voasoratra izy, miakatra ho any an-danitra izy ary mipetra eo an-tanana ankavanan'iray, avy any no vinindray amin'ny voninahitra, tsara ny velona sy ny maty ary mandrakizay ny fanjakana. Isika mino ny fanahy masina, tompy tsara manome izay avy amin'ny Ray sy ny Zanaka, ka hitsarana sy ankalazaina miaraka amin'ny Ray sy ny Zanaka. Izy dia tentina vava amin'ny mpaminany. Isika mino ny fiangonana iray masina, miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray ho famelan-kely sady manantena ny fitsanganana maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Ny alatsinainy atsamin'ny alakamisy masina dia amin'ny 5 ora sy sasany ariva. Ny alakamisy masina dia isy ny fidirana indroa, ka ny voalohany dia amin'ny 12 ora sy sasany atoandro, ary ny faharoa kosa amin'ny 5 ora sy sasany ariva. Samy misy fandraisana ny fanasan'ny Tompo. Ny zoma masina dia amin'ny 5 ora ariva. Ny amin'ny aladin'ny Paska 5 aprily kosa dia miditsy amin'ny 9 ora sy fefany
ny fanompovavahana voalohany ary amin'ny sivora sasany ny faharoa. Ny tompon'anjaran'io alatsinainy a dia ny SLK, STK zokony, VFL ary ny SVM. Ny talata kosa tsanta, dorkasy, STK zandriny ary ny FIPZ. Alarobia sampaty, FDL ary ny sekoly alahady. Zoma, AFF, FK, FMK, VF, SAFIF. Ny tondra ny afatra ao amintsika rapiso dia ny mpitandrina ranandimby fanantenana lovasoa, tonian'ny departemanta ny fananana sy famokarana ary ny fampandrosoana sy sosialy. Toy ny fanao isan-taona dia mahatsara ireo lolohan'ny fiangonana isika ary manolotra fanomezana ho azy ireo ny alady paska. Koa ny fandraisana fanomezana isan'andro mandritry ny herinandro masina dia ria amin'ny paravan ao aoriana no anaterantsika izany. Dia mankasitraka indrindra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Raisa amin'ny finoana ny tsodrano izay tononona sy atolotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona. Andriamanitry ny fahasoavana rehetra izay fanantso anareo amin'ny vonainy mandrakizay ao an'i Kristy. Rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo dia izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Amen. Petraka ny fiangonana. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.